Faly miarabantsika tsy avindrehetra tra ity maraina ny sabotsy fahatimy ambifolo ny volana avrily ity ary manasantsika naaraka indray ny mofonaina anio. Alohan'ny hidirantsika ny amin'izany dia ray vavaksika. Tompoandriamanitra eo mbola fifaliana ho anay tsany ny miaraka aminao eto satria tsy misy fahatiantoka tokoa ny miaraka aminao. Mahazo hely izay aminao ary mazotoky itianay raha hovoky sy ampoka ny fanahinao sy ny hery avy aminao izay ankehitriny. Meteza ianao tompo amela ny helokai sy ny fahadisoanay ary koa nafaka ilay hevitra izay mampisaraka anay aminao. Mitenena ray ho famenanao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe anjina mpanjesy. Anjina mpanjesy. Nalaina amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy 7 manao hoe dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Amen. Ireo baby natsangana avy tao am-pasana tamin'ny fotoana natsanganan'i Kristy tamin'ny maty no amboaram-pandresen'i Jesosy amin'ny mahanjina mpanjesy azy. Toy izany no nanamariany fanjeseny ny fasana sy ny fahafatesana. Izany no nanomeza ny antoka sy toky fa hitsangana amin'ny maty ireo olona marina nodimandy. Nakany amin'ny tanàna ireo izay voaantso hivoaka avy tao am-pasana ary nisy eo tamin'ny olona maro araka ny endriny nitsanganana tamin'ny maty sy ny jovavolombelona fa niara-nitsangana tamin'ny maty tamin'i Jesosy izy ireo. Ilay feo ny antso hoe vita dia ary hatrany amin'ireo maty hatrany am-pasana. Nipaka hatrao anatin'ny fasana izany ary namohan'ireo matory mba hitsangana. Toy izany no andrenesana ny feon'Andriamanitra nozongozona ny lanitra sy ny tany. Isororo tany mafy ampifemena ny tany toy ny olona mamo. Amin'izay Kristy ilay mpanjaka ny voninahitra dia iseho hotroin'ireo anjely rehetra any an-danitra haneno trompetra ary hiantso ny marina nodimandy ho amin'ny fiainana tsy misy fahafatesana ilay mpanome fiainana. Fantatry ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna tsara fa nisy tamin'ireo izay efa maty no nitsangana koa tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tatitra marina avy amin'ny olona samihafa nanatsy maso sy niresaka tamin'ireo olona nitsangana tamin'ny maty ireo ny tonga hatreo antsofin'izy ireo ka reny ny fijoroan'ny vavolombelona fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ilay anjinan'ny fiainana izay novonoin'ireo mpisorona sy ny mpanora-dalàna. Natao faingana izay nielezan'ilay tsao fa nangalarin'ny mpianatra tao am-pasana ny vatan'ny tompo. Koa maro ny nino an'izany kanefa niopefy ireo mpisorona raha namolavola ny tatitra diso io. Koa izay rehetra nandinika tsara ireo izay tsy nojambainy ny fandraisana tendrony dia nahatsenjo hoe lainga tokoa izany. Ny aina tao anatin'ny horohorotrany ireo mpisorona sy mpanora-dalàna na teny an-dalana izy ireo tao an-trano fonenana andrao tafahoana amin'ny vatana amin'i Kristy na ilay nitsangana tamin'ny maty mihitsy azy toa tsy nisy toerana azo antoka ho azy intsony fa na ny hidi-trano na ny baravy aza dia tsy naharo azy tamin'ny zanak'Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty. Fitenina ny mofinainantsika androany indrehany izany alehiben'ny tompontsika fa dia maty ao am-pasana na hen'ny feony ka nitsangana tamin'ny maty niaraka taminy. Santatsy ny Josianao sy ireo mpanaradia azy izay mbola ho atsangana amin'ny maty tokoa. Mety betsaka ny mieritreritra hoe tsy misy fitsangana amin'ny maty izany ary zavatra anganongano izany. Kanefa dia mitoetra ho mahatoky isika fa Andriamanitra tsy manaingana Andriamantsika ary manana ny hery rehetra fa tsy azo afenina ny fahamarinana. Fa na dia misy ny mamomely tsao ny amin'ny tsy fahamarinana izany dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina kosa dia miasa ao anivon'ny tsirairay mambabo ny fo mandrakariva ny amin'ny Kristy. Ny rariana dia hitoetra hatramin'ny farany mandrakariva isika ao amin'ilay anjinan'ny mpandresy mba ho voazin'ny tompo rehefa eny amin'ny rahony lanitra izy ary hita azy ka ho antsony amin'ny anarany izao sy ianao. Ray masina tsara indrindra misaotra anao indray amin'izany mofinaina nomenao anay anio izany
am'ty andro manokany ty de tianay ny ametraka ny feno ny fiainanay eo ampelantananao. Tompo ray soanao izay esory zay rehetra tsy nambole ny tananao anatinay atianay nandray ny fahamasinana indray avy aminao. Tononona sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.